ahoana marina entina makaiza marina ity firenena ity. Efa ho 3 volana zao niditra tao anatin'ny famehana ara-pahasalamana ny firenena. Maro ireo fepetra efa noraisin'ny fanjakana. Fa ny zava-misy aloha dia tsy voafehy mihitsy ny fiparitahan'ny aretina coronavirus, fa vao mainka aza mitombo hatrany. Raha ny tarehimarika nivoaka omaly zoma fa 12 volana Jona zao mantsy, dia efa 309 no fitambaran'ny olona voatily fa mitondra ny otrikaretina coronavirus. Tsy mandeha amin'izay laony ny fandraisana fanapahan-kevitra, ary hitataratra mihitsy ny fitavozavozana sy ny fisalasalan'ny mpitondra eo amin'ny fandraisana andraikitra. Misy krizy anatiny ary ve eo amin'ireo mpitondra, ny mpanohitra dia efa mahita taratra an'izany fitavozavozana izany. Milaza fa handray an'ireo sektora privé ny filohan'ny repoblika to tsiraikitra indray. Fa inona ny antony? Faharoa, milaza fa fiaonan'ny député sy ny prime ministre efa prévu tokony iaona dia lasa niemotra indray. Fa inona ny antony? Tokony ho atao ao amin'ny assemblée ny fifidianana ilay filoha lefitra izay any seni efa prévu ho fidiana, ny candidat efa misy, nahemotra indray. Fa misy no mahatonga an'izany. Raha tsorina dia tsy mahatokony mpitondra amin'ny tsy fahaiza mitantana intsony ny akamaroan'ny vahoaka, ny tsy fifehezana ny aretina, ny sosialim-bahoaka ary ny toe-karena, dia mampiditra ny firenena ao anatin'ny kizo ary mitarika any amin'ny tsy fahamarina toerana ara-politika izay teto amin'ity fandarana ity. Dia efa nitondra foana ny fitarainan'ny vahoaka, fa ny heverin'ny sasany moa fa be fanakianana izahay. Efa niteny foana ihany koa izahay momba ny tsy fitezana eo amin'ny fitantanana sy ireo kajikajy politika ataon'ny mpitondra, izay efa hita taratra hatrany amin'ny voalohany, indrindra tamin'ny ireny famatsiana amin'ny alalan'ny tsena mora ireny sy ny fandokana ny volomboasary ireny fiara-katikatra ireny. Ny solombavambahoaka tany Tomasina moa dia tena mahatsapa izany tsy fitezana izany. Tsy resaka don ny izany fa andraikitra ny fanjakana manome ambulance zany dia soratana hoe don avy amin'ny président Macron, marina raha tsy doran'olona ny ambulance iny any rany andafy zany. Donc zany ny tena olana mampatahotra olona dia nafangaro politika ilay fahasalamana. Ilay lafiny hoe fa maninona ny filoham-pirenena no manao promotion tambavy. Tsy tokony nanao promotion na fanafody normal akory na filoham-pirenena zany. Izay fampifangarona ny ady atao amin'ny coronavirus sy ny politika izay no antony mahatonga izao tsy fahombiazana izao. Ny tena olana amin'izany aza dia mitarika fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy, satria ny tena olana amin'izany aza dia mitarika fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy satria ilay filoha tsy maimpetraka amin'ny maray aman-dren'ny vahoaka malagasy azy araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana, fa mbola mihevitra fa filohan'ireo mpiaradia amin'ny fotsiny ihany. Tsy mahagaga raha toa ka tonga amin'izao fizarazarana izao ny vahoaka. Efa voalaza teo fa tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka sy ny ara-toe-karena ary ny mangarahara. Tsy fantatra aloha raha toa ka mila zavaina indray ny tena dikany hoe mangarahara, fa tsy hita taratra tao anatin'ilay tatitra mihitsy izay mangarahara izay. Mizara telo mazava tsara ireo famajim-bola. Vola mitetina na 5,900 faingo 7,70 tapitrisa dolara ny vola efa niditra tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana, izay mazava ho azy fa ny fanjakana no mitantana izany. Vola mitetina 9,900 faingo 5,70 tapitrisa dolara no mbola anaovana fampirarahana na miandry ihany koa ny fanapahan-kevitry ny mpamatsy vola. Ny ambiny dia volan'ireo tetikasa efa misy eto Madagasikara, fa saingy navadika ho ady amin'ny coronavirus ka ireo tetikasa ihany no mitantana izany. Ny fitambaran'ireo rehetra ireo dia manome 7,900 faingo 7,70 tapitrisa dolara. Ireo rehetra ireo dia tsy dia tena mazava amin'ny antsipiriany na dia fantatra aza ny sasany, indrindra ny volan'ny tetikasa toy ny fividianana fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana na ny EPI, ny kojakojan'ny laboratoire sy ny sisa. Ny tena olana dia ireo vola be 5,900 faingo 7,70 dolara izay tantany ny fanjakana dia tsy misy antsipiriany mihitsy fa dia izao fotsiny hoe ao anatin'ny financement budget général. Fa ahoana marina ny famatsim-bola ny fividianana na nanofana ireny katikatra ireny, ahoana ny famokarana ireny tambavy CVO ireny. Vola avy aiza no nahafahan'ny fanjakana nanome don CVO ireny firenena afrikanina ireny. Ahoana ny mahakasika ilay 20 miliara ariary na 10 tapitrisa dolara izay nividianana bonbon ireny.
miandry ny tatitra mahakasika izany ny vahoaka. Azagaga ianareo mpitondra, raha toa ka tsy misy fampitokisana eo aminareo sy ny vahoaka satria fampanantenana pokaty no mivetivetesinareo hatramin'izay na dia efa ao anatin'ny fameana ara-pahasalamana aza ny firenena. Tsy misy ny mangarahara ka tsy mahatoky intsony ny vahoaka. Hatramin'izao aza moa dia tsy mbola tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena ny teti-bolam-panjakana izay nasy-panitsiana. Mitavozavoza ny fitondram-panjakana indrindra fa ny gouvernement fa hatramin'izao ny LFR dia mbola tsy atehan-tananay solombavam-baoaka nefa efa ely izay nefa tokony hita soratra ao amin'io ny plan de relance économique. Takena mihitsy ny solombavam-bahoaka sy ny loholona mba andinika tsara amin'ny antsipiriany teti-bolam-panjakana io fa tsy maimaika andany fotsiny azy. Hita tokoa mantsy fa betsaka ny fitavozavozana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Izany paikady entina anarenana ny toe-karena izany moa dia tsy laharam-pahamehana mihitsy ho an'ny mpitondra na dia lahatsaka ao anatin'ny fahasahiranana aza ny vahoaka. Porofon'izany ny tsy fisian'ilay fiaonana saika natao teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Entin'ny mpitondra makaiza marina ity firenena ity. Noho ny fahatsapana izany tsy faiza mitantana ny raharaham-pirenena izany dia tsy mitsahatra amin'ny teny ny mpanohitra. Raha mety rangaha dia manaja tena ianareo ka ametraka aty fitondrana ity amin'izay mety tokony havita azy. Raha ohatra ka mbola matsapa ianao fa mbola mahavita dia manolo-kevitra izay hoe raha vao io gouvernementanao fa manahirana satria hita fa tsy mitovy ny zavatra resan'ny filoham-pirenena sy ny zavatra ataon'ny gouvernementa ka miteraka krizy hafa koa ankoatry ny krizy efa iainan'ny vahoaka malagasy dia lasa krizy hafa indray le zavatra ateraky n'ilay fitantanana ny tsy mifandrindra zay ka manahirana an'ilay firenetsika. Tena mampieritreritra izany voalaza izany. Sao tokoa ary dia misy krizy ao anatiny amin'ny mpitondra ao ka mahatonga ireny fanafoanana misesisesy ireny fiaonana samihafa ireny. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?